Salama daholo a vidéo kely tsy lava fa important ho ahy no manao an'ity vidéo ty. Ataoko teny gasy teny frantsay mifangaro areo ilay satria misy olona any ivelany ihany koa mila mahafantatra ny zavatra mitranga aty amin'ny tanàna. Dia important ho anahy no manao an'ilay izy zany. Na dia zavatra kely ary tsy mety tsy hanova ninona raha ty vidéo ty. Fa zavatra atao poky ihany tiako lazaina. Donc la première chose c'est que je voudrais remercier et porter tout mon soutien. Porter et apporter tout mon soutien à la génération Z, à Gen Z, parce que ce qu'ils font, c'est juste extraordinaire. Ce qu'ils font, ces petits jeunes universitaires qui sont nos Anjkeli, c'est quelque chose d'extraordinaire. La lutte qu'ils mènent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mafana fou, zareo mahery fou. Ou atsika efa lehibe, za zao efa lehibe, c'est des jeunes qui ont l'âge de mon fils. Et ils se battent pour nous, pour nos droits fondamentaux, pour le Fassambala en Gaskar. Comment ne pas être touché par ça? Comment ne pas être mal à elle? Comment ne pas être msef? Comment ne pas être même en colère? On tire sur eux, ils ont des pancartes. Je sais pas la tonga saina le ni olona reo miaramila sy mpitandro filaminana ni any amin'ny gouvernement rava ou pas rava, c'est incroyable, c'est pas possible. Tika à Gaskara, on prône la démocratie, on dit que c'est la démocratie qui prime, etc. On laisse pas les gens parler normalement, on ne les écoute pas, on fait semblant de les écouter, mais on fait tout pour les faire taire. Et ça, c'est pas possible. Donc j'ai un profond respect pour la Gen Z qui se bat pour ça, aujourd'hui. Ça fait des décennies et des décennies qu'on attend ça de quelqu'un, et combien de partis politiques qui ont été là, combien de présidents qui ont été là, et qui n'ont pas réussi à faire le tiers de ce qu'eux ils font. C'est eux le peuple, c'est eux. Et ça me touche. C'était juste pour dire ça. J'entends tellement d'informations relayées à l'étranger qui sont fausses, qui sont arrangées, parce qu'on a peur de montrer la réalité, alors que nous on sait. On entend des histoires qu'il y a une vingtaine de morts, mais on sait très bien qu'il n'y a pas qu'une vingtaine de morts. Il y en a eu beaucoup plus. Mais on ne le dit pas, on le dit d'une certaine manière. Aujourd'hui, on n'ose même pas dire que Madagascar est le pays le plus pauvre du monde. Oui, on est le pays le plus pauvre du monde, parce que c'est ce qui se passe ici, c'est grave. C'est vraiment très grave. Fatsika Malagasy ti mandefitra foana, donc on a appris anatin'ny éducation atsika miaina ohatr'izany. Dia ny olona mihevitra hoe gasy zany jamais miteny zavatra ao-pony fa mahay mandefitra. Mais à un moment donné, ça suffit. On ne peut pas être comme ça tout le temps. Misy vidéo ny reposteko tao amin'ny bandy akama zay miteny hoe tokony tsy mandohalika intsony rehefa manontany zavatra. Mais c'est tena marina mihitsy zany. C'est la réalité, on ne va pas tout le temps se mettre à genoux pour demander quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Tu ne veux pas donner, ne donne pas. Mais ne te mets pas à genoux quand tu demandes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Satria mandona fo comme zavatra mitranga. Je vois sur les réseaux, il y a des gens qui disent « Ah, reste Gaskar, reste de quoi ?» Non, c'est maintenant qu'on est en train de gagner. C'est là qu'on gagne. C'est aujourd'hui qu'on est en train de gagner. On ne gagnait pas avant. Avant, on était réussi. C'est maintenant qu'on est en train de gagner. Alors il faut courage. Courage, tous les patriotes, tous ceux qui ont ce cœur qui bat pour Madagascar. Courage. On est ensemble. Merci. Mila miova fotsiny ary dia mila miala ihany andra velona. Zay ny avy aminay tsikanako. Mankasitraka atsika avy any Toliara nga malena mantsika teo. Manao zay ho afany fitondrana amin'izao fotoan'izao hoe miaino miezaka maneho zany hoe miaino ny fitondrana, mifampiresaka ny fitondrana tao anatin'ireny tamin'ny sabotsy zao ohatra dia nampiantso ny grand corps, ireo société civile, ny syndicat maro isan-karazany ireo zany ny ihany koa ilay tompon'ireo orinasa voaroba Zoma sabotsy nampiantso ihany koa ny tanora tao anatin'izay hoe solitenan'ny GNJ ho antsoina ihany koa ifampiresaka dia tsy nanaiky moa ny tety amin'ny GNJ hoe zay tsy manaiky mifampiraharaha fa ny fampiresahana azo atao dia ny hoe fametraha-pialana ho anao Andriamatofo. Nahita nagaga tokoa zany, mbola tsy miova le fomba fanao, nahita tanora izy ho ampitondraina teny samy gaga nefa ndrehetra fa tsy tanora atao amin'ny Gen Z le izy tsy tanora mpianatra ety Akatso izy ny ankizy tsy midika zany hoe tsy ao anatin'le Gen Z zany hoe tanora vidiana vola ave zany reo taky nefa fanao mahazatra tahaka izany koa le syndicat
misy andeka be deaibe any miteny fa tsy ekendry zareo ny fandehanany solotena ny tany a reo olona voaroba misy namana akaiky mpivarotra ataontsika hoe moto misy olona miteny fa misy olo-tenan'ireo mpivarotra moto voaroba teny a amin'ny akapobeany nefa ry zareo mahafantatra hoe tsisy teny izy zany le olona teny de tsy miova mihitsy zay fomba fanao zay a ary kobokobony mantina ve fa izy ihany no miteny taty arina hoe manipulation de masse no mahazo an'reto ankizy reto laza ataon'ny ankizy fanalana moa le hoe robot no hoe robot no mibaiko amin'ny resaka manipulation de masse zany rehefa kobokobony marina ngenao de ianao ihany no milaza ny zavatra ataonao tsy resaka manipulation de masse mihitsy ny zavatra misy amin'izao fa sahala amin'ny hoe fotakana ataotao anaty felantanana de mipiretina de mivoaka sahala amin'izay fa be loatra le fairano a hoan'ireo ankizy tsy manana fahafahana mandeha amin'le niteneniko teo hoe ny lehilahy mandeha manao légionnaire ny vehivavy mandeha manao opéra reo izy fampoaka reo ny zana-bahoaka reo e raha isika ny antsoa manaraka ary miarabanao tompoko dia ahoana mifandehany président ahoana président ahoana tena ny mahatonga anao tsy miaraka eo fitondrana io e tangatsy foana le seza asa loatra re namako de andesy le seza fa isana président vaovao io latana io de andesinao seza anao indesinao mialy anandafy fa zahay tsy mila française fa mila malagasy manahaka anay mitondra anay mbola hoe maheno anao tsara zany de miala anao tsisy atakany satria zay mpianatra ny tena gora mbola eo ianao ka zay mpianatra sady tsisy recrutement nombo tampako koa le bourse jiro tomany fa aona foana fitondranao tena manao ohatrany zay tena sempotra be zay tsy lacrymogène tamany tena tsantatsy tena ohatrany anjena ohatrany alika kely reny zay kanefa le alika kely ny misy manao toka bomba ao aminay ka fa aiza hoe izy de misy anareo io ENS aiza hoe izy io misy anareo io aty toliara de anao tetrevetreny zay tamaly de izy zay asafily de nitorandry zareo lacrymogène tena maratra namanay fito am'ireo namanareo reo naratra telo aloha maratra tatiko malonany zany manahoana nefa mifandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana ny toerana misy hoe zay sa hoe de maradratra foana de nareo ihany no mitsabo zay aloha de tsisy tsy mba misy hoe fitondra fanjakana zany namanay aza ny vangoany zareo basy de noho zareo ihany mitsabotsaboly zareo tsy lebitreby zareo fahatany tena mandaginy tena mampalahelo dimy ry zareo ny tena naratra beko mankahery indrindra e mankahery ny vahoaka tsy vaky volo ny tanora ihany koa izay mihetsika amin'izao fotoana izao a inona moa no mahatonga antsika nyteny hoe mahereza satria nahoana ny rehetra de samy miady amin'izay fahalalana amin'ny teny zay ny mpanao gazety niady teto ny fahalalana amin'ny teny miady ihany koa ny tanora rehetra fahalalana amin'ny teny ao anatin'izany iny zany zao profo anankiray a ny mpianatra mitaky an'ilay recrutement fa amin'izao fotoana zao ny fitondrana efa ny teny ny fitondrana fa raha tsy ny teny ny fitondrana mantsy de hoe ny mila voatsiary sala amin'ny mpitsabo mampandihy marary fa efa ny teny mihitsy ny fitondrana hoe isa taona de misy ny recrutement ny mpampianatra zany hoe le mpampianatra framy io resahany io mpampianatra framy fanjanandrehitra ny afo le resaka mpampianatra eny amin'ny ray aman-dreny Père Pedro tsy mitenitsika hoe ratsy ny zavatra ataon'ny Père Pedro sanatria na tsy mety ilay mirecruter ny mpampianatra Père Pedro mpiasam-panjakana fa samy mahafantatra tsara ny asin'ny ENS tsika sy ny antom-pisian'ny ENS raha misy fahafahana manao an'izany tokony tsy ho ambany zavatra ihany koa ny sortant ny ENS any moa misy andreny pancarte reny hitako any hoe 50 ny recruter 1500 no nivoaka mbola lavitry ny afo mbola lavitry ny afo nkitay andeha hianatra mpianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina zany reo olona nandany 3 taona sy 5 taona atao amin'ny ENS reo ve ary sao de tiana hofoanana mihitsy ary lay rafitra le rafim-pampianarana ny anafoana tsy ho vitany ny anafoana na ny fisian'Andriamanitra fotsiny ihany ary tsy ho vitany ny anafoana fa ny manimba le rafitra no efa hita hoe mankany amin'ny fahaverezana le rafitra eo anivon'ny fanabeazana fototra samy mahita tsara sika fa tombony anta amin'ny filomarikaravalmanana ny fanaovana vaindron-draraha ny fanabeazam-pirenena tsy mando vola ny ray aman-dreny
mahazo fitaovana ny mpianatra mandeha araka ny tokony ho izy ny recrutement ny sortant ny ENS. Ny targetra tamin'ireny mbola tadidiko tsara le hoe fampianarana manakaiky vahoaka ya tsy resaka ny clémtsika moa fa nanan-cléma daholo zay teo nazarina tsaniara mipetraka ihany le hoe tia mafanabeazana raha tsy diso ny fitadidiko nisy an'izany fa ny tiako tenenina hoe lasa famonoana verina amin'le resaka asin'ny tanora teotsika famonoana le asin'ny tanora ilay fanaovana zavatra ohatr'izany tsy ratsy ny zavatra atao Père Pedro fa raha irecruter mpampianatra ao amin'ny Père Pedro isika maninona reto olona ny safidy an'izay ny safidiny inge izay lalan'izay indre mandeha ny miaina ny omanana indre mandeha ny miaina safidiny eo amin'le fiainana indre mandeha hianatra amin'ny ENS izy dia andeha anompo vahoaka ampianatra amin'ny sekolim-panjakana dia rehefa avy eo izy dingadinganina fotsiny sahala amin'izany manginy fotsiny eny anivon'ny fiarahamonina hoe raha misera koa efa hatramin'ny 20 no nampianatra bénévole tasy rahabe nanomboka tamin'ny 20 sorarivo nampianatra rahabe recruté satria rahabe mivory eo amin'ny volomboasary foana izy ko farany herinandro. Manana kravaty volomboasary ihany koa. Manana kravaty volomboasary le somary foriporitra zay izy amin'ny tapaka foana le jiro tsisy tsiny. Raha tsy pasika. Kaza mety hoe zay mihitsy ngambana ny palitao amin'ny filoham-pirenena range le 5 ny aliny 5 septambra iny tsy mipasika hoe. Asa hoe tapaka koa ny herinaratra ve ny fionany mivantana ihany koa tao anatin'ny pejiny mbola tsikatra ihany koa zay ny lobaka tsy mipasika. Zany hoe izy koa zany victime amin'ilay fahatapahan'ny herinaratra fa mety hoe asa hoe manetsy tadiny ve. Raisitsika ny antso manaraka avy aminareo mpiaino miarabanao tompoko dia ahoana ny fandehany? Salama. Salama tsara iza le miantso dia. Miasa ny zony avy aty Majunga io. Miarabanao. Ya, zony fanehoan-kevitra ao mikasika ny fianarana zany. Zany hoe le izy zany le Monsieur Jo avy aty Majunga io. Ya. Dia le fanehoan-kevitra ao amin'ny resaka fianarana zany io inina lentika mihitsy fa fianarana surtout amin'ny université. Université zany na io resaka bourse fa indraindray fa pare ao fa inina tsy amena mihitsy am'izay mikorotana le mpianatra mba tsy hota. Mbola ao ianao a? Mbola ao ianao namako? Ramatoa Andreo mbola ao ianao? Ya, mety eo amin'ilay réseau angamba izay a. Aloha tapahako fa manjary lany ny fahanao. Miarabanao ary, dia ahoana ny fandehany? Mahay ianao anao tsara tompoko. Salama tompoko, avy aty Atsirabe tompoko. Miarabantsika ao Atsirabe, vakina karatra. Ya, mba saika anao hevitra kely rangahy momba le Prime Ministre vaovao io a. Ndao ary. Hitanao betsaka ho anay mahalala budget moa zany dia mahafantatra hoe io filoha io Prime Ministre tendrena io ka budget niaraka tamin'ny filoha tamin'ny fotoan'andro ny budget nina zay no fiantsoan'io rangahy io e. Fa ve zany a antrabandy akama zany le resaka eto. Dia tsy tava-didy zafy ihany zany le sisy loha zany fa dia efa zay zany le izy. Fa dia mila mitolona fa tsy zavatra fiovana eto amin'ny firenena raha ohatra zao foana ny atao. Jereo nge le toriteny le teny teneno maly adinodino izy misy zavatra adino raha pirenena ve dia misy atao an'izany adino sy tsy adino zany mba mieritreritra ve sotra betsaka tompoko via sotra anao ihany koa iny aloha mbola tsy hitako no marim-pototra hoe manao DJ inona ve mety hoe talentambadika izay fa tsy ananantsika prova aloha fa ny hita amin'ny maso aloha zany no tantaraintsika ny amin'izay hoe talen'ny kabinetra miaramila teo anivon'ny primature teo zany a ity voatendry ho minisitra vaovao ity indray iantsotraka izay ady izay dia mety mananeritrehitra hoe mbola misy atao hoe aloka Andriamatoa Tsay Christian ihany ve zany ao ambadimbadik'io ao satria teo hoe talen'ny kabinetrany io a raha ohatra zany tena hoe tsy nahavoa tanteraka Andriamatoa Tsay Christian a dia tokony ho izy tena hoe volo hafa mihitsy zany hoe ataoko hoe akotokam-bolo hafa e zay mihitsy zany nasandratra avany a fa tsy tao ihany sa hoe le olona tsy ampolona ihany koa mitovy ihany le rasy ve oziny any amin'ny fampidina mitovy ny rasy ozy izy mipampiady koa misy sangisangy zaritena an'izay hoe raha ao anaty piscine ray ianao a nomilomany ery amin'ny ilany andrefana
dia aty amin'ny ilany atsinanana mandraraka ataoko hoe petrôla fa tsy tiany zavatra hafa mino ve anao fa tsy ilona amin'iny petrôla nararako iny izany hoe tao anaty rafitra ray ihany reo e tao anaty lasitra ray lasitra ray lasitra ray fijery mitovy ovitra mitovy angia mitovy tsy de tena zay loatra le tsy any loatra le fanantenana fa le fanantenana efa tenany amin'le hoe tofoka leo narary ampy izay iny ary ampandrosoantsika indray ny antso manaraka miarabanao dia hoana ny fandehany dia hoana ny fandehany zay avy aty Diego ihany e miarabantsika eo Diego efa manahoana mangataka raha angamba ampida doresina amizay regny mpampianatra ny recrutena letra am 2019 zao mbola tsy tafiditra mihitsy mbola tsy mandray karama mbola mampanao cours de vacances izy reny am'izao a mbola ao ianao mbola ya mbola tsy zaka ya mbola tsy mandray karama letra am 2019 nefa recrutement mbola tsy mandray karama hatram'izao mangataka re tompoko mba hojerevana akaiky ny momba an'izy regny ary manahoana ny tsenan'ny lavanila ao aminareo ao manahoana ny lavanila ao Diego ao lavany lavany mbola tsy azoko tsara le fandeha ny lavanila fa mbola ohatrany tsy milamigny zareo amin'ny fady sava ao zay zao Diegoville zany hoe mbola nyteo ihany ny teo ohatran'ilay fanendrena minisitra zany mbola tsy milamigny tsara izy ao iny ary makasitraka anao avy any Diego any amin'izao fotoana izao fa amin'iny tendrony Madagasikara iny ihany koa dia tena fartan'ny antsiranana mafana dia mafana tena leo vovoka tanteraka nyity fitondrana ity nefa raha nisy ny atao hoe propaganda nafinaritra indrindra ny fitondrana tany amin'ny zareo mihitsy ary nisy ny vely rano natao tany hoe hitondra aingavao an'ny lavany ny fitondrana raha lany amin'ny mandafandrony ampitomboana intelo avoeny ny vidiny lavany intelo avoeny par rapport amin'le vidiny tany aloha namantarana azy zany hoe tam'izay zany efa nieritreritra ny amin'ny hoe asa hoe miliardera ny mpamboly ary zay le tena vanjanandrehatra ny hafa fiainasina satria raha tsy ny teny ianao fa nanao asa mangina na nandeha tsikelikely sy miadana sala misokatra ary sany amin'le fitondrana ray zay tena mifototra tamin'ny ekônomia nefa mandeha miadana tsy nampaninana ny olona fa ianao nge mampanateny ary tena mampanantena ao anatin'ny fotoana fo ianao misy fitondrana ray miteny hoe amin'ny 2030 no tafavoaka antsika zareo eto zao satria mitsotra mihitsy le filota amin'izany hoe sady hanototra lavaka sika no androso ianao miteny hoe tsy mahandro ny 2030 dia 2025 sika zao tonga avy aminao arak'izay rin'ny fonao ozy ny baiboly 2025 sika zao tsy mahandro tokoa hoe zay ny zava-misy zay ny fandehany miarabanao namako dia ahoana ny fandehany efa tafiditra somatsara ianao allo maheno tsara iza le namatsika diaviasa avy ety mahazo zara zany iny tamin'ny radio raha vavy anankiray tamin'ny ala nisy fandaharana momba ny misy izy moa izy teo Vatomanga nyresahana teo zany moa zany efa ndresahana ny mpanao gazety lo zany reo mimino fa mety misy olo tena taminareo tany tamin'ny alina fa atamy raiky amby folo alina zany zay vao natory na eno an'izy iny de tandragana hoe izy moa zany eo anatin'le hoe mpandrara eo anatin'ny mpandrara zany de mampiasa vola mazava ho azy de izy zany nanda hoe tsy miara-miasa amin'ny fanjakana izy zany manda hoe izy tsy misy zavatra ataony zavatra tsy mane misy ratsy ataony fa ny tiako tenenina fotsiny hoe le izy zany miara-miasa amin'ny fanjakana de zay toerana tsaratsara zany ohatra hoe tany ohatra na trano atao amin'ny fanjakana de izy zany manao anazy de eo zany malasa ny saiko hoe izy tena nanda halina hoe tsy miara-miasa amin'ny fanjakana be zany izy nefany ny trano na ny tany zany ohatra io moa ny teny hoe ameo porofo zay foana zany teneny de zany mieritreritra hoe raha vao misy tany eto Tananarivo na trano ny tany de Vatomanga ohatra zao hoe eny tsara saotry lalana akany vato be de be manontany hoe aniza indray de eo zany ny olona samy mieritreritra hoe nandra Vatomanga indray de zareo zany samy miala rehefa tenenina ny fanjakana de andra Vatomanga tenenina ndray Vatomanga de ny fanjakana de eo zany lo malasa ny saina anankiray zany zay zavatra zay faharoa
momba nyity premier ministre vaovao ty zany tiako sina resaka hoe teo zavy ihany leksisy de tena za koa zany de momba hoe aleo hovaina mihitsy zany mpitarika mihitsy zany hoe Andry Rajoelina mihitsy zany tokony hoe solona de miova vaovao daholo saotra toko maka sitraka anao ihany ko misy teny Taina Razafinjoelina hoe isika manafatra manampahaizana avy any ivelany nefa ny zanakay mianatra eto toerana manampahaizana raha mijery tokoa ny atao hoe fahaizan'ny malagasy za zany zao mahatsikaritra eto hoe sady ao le fananam-panahano ao le fahaizana fahendrena zay le hoe fahaizana ombam-pahendrena slogan'le fianarana zay moa zay fa indramiko zay slogan zay satria tena izay mihitsy le izy hoe fahaizana ombam-pahendrena zay le tsy ampy ange eto Madagasikara zay mihitsy anika lasa victime le irambody rehefa mba mahazo fahefana kely hoe lasa nandeha fahendrena nefa samy nianatra zao ihany ny azo tenenina amin'izay dia le fanomezakasina miresaka asina foantsika miresaka ny maizy atsika marina ny teny président Taina Razafinjoelina satria efa teny naloko ny vavan'izao fitondrano zao zany hoe anafatra mpampianatra ampianatra atsika amin'ny université samy malala nefa sika efa mpampianatra ny université atsika ary tsy voalohany karamany zay anankiray fiten'ilay ranabavy tsy fiteny no tenin'le ranabavy anankiray hoe tsy manana professeur atsontsika professeur mahay eto amin'ny firenena raha sanatrika marina zany sanatriaviko izy no mitondra firenena tsy nareo ve karaha zay zao hoe Rajoelina no teny no hoe anafatra mpampianatra manampahaizana avy any ivelany ampianatra ny tanora malagasy dia mivoaka indray ny teny iny hoe tsy misy professeur eto Madagasikara miala ila moa izy tamin'izay hoe nareo tsy nahazo resaka tao anatin'ilay izy dia ozy izy le namany tao amin'ny Facebook hoe izy tsy dia mahay teny gasy tsy mahay teny gasy ianao ko maninona no misehatra amin'ilay politika sy makatoerana ry amin'ny kabinetra ny filoham-pirenena ry fa maninona ireo na misehatra amin'ny politika any amin'ny tany ainao ny fiteniny tout en sachant hoe manana nationalité hafa ianao angamba ozy tahaka ny filoham-pirenena zao manana 20 centimetatra efa fantatry ny rehetra zany ary anisany antony foazany rehetra koa zany amin'izao fotoana zao hoe andao averina amin'ny tompony ny tany satria tsy ankolaka tsony le fanjana tany fa efa mivantana porofony zany mandoa irisa foana ianao isam-bolana raha kajikajinao le izy amina million le irisa alohanao isa-taona tsy misy tamberim-bidy tsy misy tamberin'andraikitra tara keliny amin'ny fito ianao mody tsy 67 hectara tsindronantsy any amin'ny kibinao lamina any amin'ny tarehanao veriny telefônina sy ny portefeuille jiro sy rano tsy resahako tsony miditra hôpitaly mpanjakana ianao jerena ambony ambany hoe madiodio ve mahatolotolotra ve le irisa mandeha foana ihany isam-bolana ary vola be isa-taona mirona makany amin'ny fambolena sy ny fiompiana ianao any ambanivohitra tsy misy fandriampalemana tsisy ninina mandeha amin'izay loany fitaterana lalana tsy mandeha amin'izay loany raisiny zareo maritra efa miabo ny toe-karena ny embouteillage nefa nydika le embouteillage iny dia tsy mahasehaka an'ilay aménagement de territoire sy ilay transport nge le ministère apetraka ao fahalemenao zany fa tsy embouteillage ny andeha hiteneninao hoe efa tena miabo ny toe-karena eto amin'ny tanàna hoe fahalemena iny tanjakay zay mihitsy no mahalaza azy eny ary raisika ny antso manaraka miarabanao dia ahoana fandehany allo ahoana fandehany salama tsara dia ahoana fandehany iza le miantso rabary tefianariviany ranga miaraba ny Andriamato rabary le fanolorana premier ministre aliny ohatra ny dery kampony Rajoelina ihany iny dia ho za hoe adina zezika avadika tainomby so mahafikalazala raha ihany ny Rajoelina neo tsy levina neo asesika ihany dia le faharoa manaraka izay indray le teniny hoe raha kegana fahatongavany teto betsaka ny zavatra boropo mampafagainao nampiasa miaramila tamin'ny zavatra vaky tany teto misaotra tompoko manga sitraka anao avy eny feno rivo eny tsara sady mazafa mahitsy salany tsy naimbalala zay fanoharana izay ndao raisitsika mpandrosotsika ny antso manaraka ny resantsika farany teo moroso eny ary miarabanao dia ahoana fandehany efa tafiditra ianao namako miaraba ny Cool TV Cool FM Tony avy aty Tomasina miaraba fa mandray fitenenina kely miraikely salama tompoko io fitondrana io
miala le tadiavin'ny vahoaka malagasy fa tsisy tsony izy fitiavan-tany razana slogan Andriamatofoloange ny fitiavana no lehibe indrindra fitiavana ve io mamono olona efa tanora mandeha mitaky izoany ka zay ihany mba afatra kely tiako teneniny efa tsy mila manolo premier ministre tsony izy a fa le miala anao Andriamatofolo mialamboninahitra amin'ny tsafielana saotra tompoko Cool FM. Mankasitraka anao ihany koa. Nisan'ny maherintsika ianareo mpitondra fanjakana mpanambaka vahoaka ny teniny amin'ny hoe maka teny slogan ao anaty tenin'Andriamanitra ao matetika efa nampiasaina tetiny hoe mety miakatra ty firenena ty tsy tafiakatra le firenena de lasa tratran'izay mino fotsiny ihany mino fotsiny ihany